raha Madagascar Airlines olona 5 tamin'ireo voaroroina nidoboka ponja vonjimaiky. Fotoana andoha amin'ny pirenena mila hafanganina ary tokony hivelatra amin'ny rehetra ny fitariana azy. Fitantanana ny ministera ministra 5 no ampanatsona ireo solombavolahoaka. Sabotsy 12 novambra 2020 faltafaraka amin'ny indray tombokilasy tombokovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny araba no manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany no porofon'ny vahoaka tao aloatra mangoro androany fa antoko velona miaina ary matanjaka ny antoko tiako Madagasikara. Totosandro ho an'ny sabotsy ny fameloma maso ny antoko timma atao amin'ny renivohitry ny faritra aloatra mangoro. Ny tarika izany tany antoerana ny flou national ny antoko raval manana marka sy ny flou lefitry ny antenimera ampirenena faritany Toamasina Fidèle Razarapera niaraka tamin'ny rolo Bofidy sy Pikatroka maro. Tanjona tao anatin'izany ny fanamafisan'orona ny rafitry ny antoko isamparitra miainga eny fotony. Ho alantsika mindalana eo ny atsipiriana izay vaovao izay rehefa vonona ny sary avy any Ambatondrazaka. Makasika ny raharam-pirenena izay iray volana latsaka izao no nitantanan'ireo mpikamba ny gouvernemanta ny ministera tsirairay. Mbola tsy afaka hitsarana ny gouvernemanta sy ireo mpikambana ao aminy ny iray volana. Tsikaritra kosa nefa fa mbola tsy tantaratra ny tena paikiady ho famahana ireo olana. Maro ireo manao fitakiana isaky ny ministera na dia mahafantatra azany rehetra fa tsy ny mpitondra ankehitriny no natonga izany olana izany. Germaine Menjanary, Mathieu Prince no mitatitra ny antsipirim-baovao. Ekena, ary arandrehetra mahita fa firenena latsaka andavaka no niraisy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Na izany aza, tokony tsy onionina tamin'ny fanesorana ireo mpitondra namotika firenena fotsiny isika, fa tokony efa niomana ihany tamin'ny famahana ireo olana ho an'ny fitondrana manaraka azy hoy ny antokotrikafo. Izany no isan'ny mampiteraka resabe momba ny fananganana ny gouvernemanta. Niainga tamin'ny fanendrenan'ny prime ministre izany ary naray ny ireo namadrafitra ny gouvernemanta. Iray volana latsaka kely izao no nitondran'ireo ministra ny departemanta isatsokazana saingy mbola tsy hita taratra ny tena paikady entin'izy ireo amahana ireo olana mampitaraina ny maro eto amin'ny firenena. Efa herinandro vitsivitsy zay tsy mbola fantatra aloha hoe inona ny tena paika sy tetikady hoentiny lay membre ny gouvernemanta tsirairay zany hiatrika an'izay le hoe fanovana zay na hoe hitarika tsika makany amin'ilay fanovana. Lay fanovana resahana koa nefa aloha na tiana na tsy tika dia miainga avy any amin'ny faratapony io zany hoe miainga avany amin'ilay flou vaovao aloha zany atreto aloha dia tsy mbola namaritra an'izay tena politika ny mazava tsara hoentina hitantanana ny firenena aloha zany ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao ka tsy mahagaga raha ohatra tsy mbola mahafaritra an'izay ihany koa zany ny départementa ministériel tsirairay satria raha ny logika politika dia ny hoe miainga amin'ny paikady ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao zany ny andro afeta ny gouvernementa amin'ny akapobeany programmany isaky ny ministera zany efa ananika ny ataontsika hoe telo herinandro zao nametrahana n'ilay gouvernementa vaovao tsy mbola nisy aloha zany ny fitondran'ny membre ny gouvernementa tsirairay ny politika ny akapobeany mety ny ampandrosoana ny ministera tantaniny. Ny zavatra misy ary aloha amin'izao fotoana izao dia ny olana noa efa manomboka mitranga eny anivon'ny ministera tsirairay eny raha tsy resaka fotsiny zao tsika ka ohatra ny hoe ny eo anivon'ny ministera ny angovo isan'ny nampiongana mpitondra ny resaka jirama mila vahaolana maika ny olany angovo ary tokony amafisin'ny mpitondra izany mba ilaminany vahoaka araka ny fototra izay ny angan'ny fitakiana ho iatrany ity mpanao politika ity. Io ngeny tena isan'ny sehatra anankiray nitarika olana teto amin'ny firenena ka natonga tamin'ny fionganany Andry Rajoelina. Dikan'izay zany vahaolana efa nisafidy koa izy nandray an'io départementa ministériel io dikan'izay tompo nandraikitra feno amin'ny famahana n'ilay olana zany. Amresaka ny olana ny angovo ngentsika dia tena mialatsiny mialatsiny fa tena mazava le izy fantatra hoe iza no mamoritra an'ilay secteur ny ataontsika hoe famokarana ny angovo amin'ny akapobeany zany ka mahatonga antsika tsy tafavoaka raha tena teanao
an'izay fanovanjay eo anivon'ny ministera anakiraha io dia nenay dia tsotra misy ren'le contrat leonie be deaibe reny a zay mamotsika an'io asehatra anakiraha io dia reny no tokony hidiranareo satria tsy nipiasa nge na ny syndicaliste nge eo anivon'ny ministerany angovo akory manao sony fifanarahana amin'ireny a fournisseur reny fa ny ministre tokony andraikitra ny fitondram-panjakana amin'ny akabiany a manao sony contrat fa manatanteraka fotsiny ihany lay mpiasa lay mamotika an'ilay orinasa jiramasy lay secteurny énergie amin'ny akabiany nefa dia izay le fifanarahana maloto sy tsy ampeverana atao amin'ireo le fournisseur ny jiramary io ko izany no tokony ho jerena nena mafiatrany ny filohan'ny antokotrikafo fa tena mila mikaroka ny fomba rehetra amahana ny olany jiro sy ny rano ny mpitondra isan'ny olana goavana ny satany jirama ary ny fandravana feny momba izany no fitakina fa tsy ny fanovana ny andiny sasantsasany akory ho iatrany ny fanamafisana mijany eo amin'izay vaovao izay isy manoloana ny fimenomenomana maro lafy mitranga eto amin'ny firenena sy ho fanatanterana ny voalaza ny lalam-panorenana dia ministra dimy hatreto no fantatra fa ho ampanatsony ireo solombavam-bahoaka ny alatsinainy izao anjara andraikitry ny solombavam-bahoaka ny manara-maso ny asa ny mpanatanteraka ho ny filohany antenimera am-pirenena Germaine Mejanary Mathieu Prince Atrany olana maro lafy no iainana eto amin'ny firenena amin'izao andraikitry ny solombavam-bahoaka ny manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka izany indrindra no itakina fanazavana amin'ireo ministra ireo momba ny paikady entin'izy ireo amahana ny olana eto amin'ny firenena nisy tolombahoaka teto ka ny famahana ireo olana no antom-pijoroany ny mpanatanteraka hoy ny filohan'ny antenimera-pirenena ny antso ny ministry ny asa vaveny satria betraka ny lalana potika tanteraka eto amin'ity firenena tia ny ministera fahasalamam-bahoaka maro ny hôpitaly zay misy olana amintsika miresaka zao miantso koa izahay miresaka fanabeazana satria tenanay mbola tsy dia mandeha tsara ny fampianarana zany resaka mingovo sy misoloka anisany olana lehibe indrindraindrindra zay notakiny vahoaka malagasy na tonga vahoaka malagasy nandeha teny an-dalambe teny zany resaka rano mbola tsy voavatanteraka le rano napetrakinay koa moa ny ministerany atany sy vivitsy ny raha-pahefana fa tadiavina kosa aloha le fanazavana inona ny stratégie na politika apetra zareo ary ao anatin'izay zavatra zay dia mitaka fa transparence fa mangarahara tanteraka fantatsy mivahoaka malagasy tsara hoe aizitsika zao handeha aizitsika zao ny alatsinainy zao moa no voalaza fa anatanterahana ity fionana eo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ireo mpikambana gouvernemanta sasantsasanyireo andrasana arak'izany ny toyny lafimbavao afa kosa indray isy tanteraka ny raharaham-pitsarana momba ny fitoriana ara-pifidianana ny obeny tanàna atao amin'ny komina Dabolava ao anatin'ny distrika ny Miandro Vazo nanapaka ny fitsarana teo anatrehan'ireo pirofo maro nomena azy ireo fa mandresy ny kandida natolotry ny antoko tiky Madagasikara atao amin'ity komina ity fanampanazavana eo amin'ny sary ny Mathieu Prince miariary ny alabaton'ny tranga tao amin'ny komina Dabolava ao anatin'ny komina Miandro Vazo nivoaka ny fahamarinana taorian'ny pirofona tolotra ny fitsarana hoy ny mpisolovava ny kandida avy amin'ny antokotiko Madagasikara ao antoerana taoriany ny didim-pitsarana pirofo manamarina fa nisy ny osoka tamin'ny fifidianana natao tao antoerana raha ny fanamafisana zavatra tena hita tsara mihitsy ny fa hoe nandresy ny kandida tao a Dabolava ny an'ny firaisankina fanovainy zareo tamin'ny alalan'ny tanànan-tsoratra fiandry dia nataony hosoka zany lay isam-bato zay azon'izy ireo dia ny fitahany ny fitsarana fa saingy saona fitsarana moa fa rehefa nijery izy ny atota taratasy rehetra ny matériel de vote na nisy andray mandeha mihitsy zany izy ny vato zay nampiarahana tamin'le matériel de vote dia hita zany fa mitombona tamin'ilay fitanànan-tsoratra tena izy zay navoaka ny SRMV sy ny CENI inonay zany fa manomboka eto dia mba fahitsahatra amin'izay ty halabato isaka fifidianana ty fa mba nisafidim-bahoaka zany no tokony hoe hitatsika taratra manomboka eto hita taratra nandritra ny raharaham-pitsarana fa nyroso amin'ny fanovana sy fanavozana tokoa ny fitsarana nivoaka ny marina izay efa ny adina hatramin'izay raha toka resaka kolokolo sy baikomidina no nanjaka tao amin'ity rafim-panjakana ity hatramin'izay hoy ny fanazavana fa itsiny fahamarinana
ary fampandrosoana no apetraka ho an'ity commune ity sy ny vahoaka ao aminy manomboka eto hoy kosa ny solombavam-bahoaka izay isan'ny atrika ny lanonam-pitsarana androany ity. Commune tena fenotrika ianao zany indrindra ny arena kibon'ny tany tena volamena kolombita sy maro isan-karazany dia tokony hitondra fampandrosoana hoan'le commune aloha ho an'ny district ho an'ny région ary ho an'ny Madagasikara ray manontolo dia anampy sy anao tantsoroka ny maira mihitsy zay amin'ny fitantanana mangarara sy ny fampandrosoana aingana ny commune sy ny firenetsika ka dia faly aloha zany ary misaotra n'Andriamanitra lehibe satria araka ny voalazan'ny maître teo herintaona ny aretana teto fa androany zany mivoaka ny fandresena dia izay no hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ka dia Ratsahevina moa dia omaly no tokony nirosoana ihany koa ny raharam-pitsarana ara-pifidianana ho an'ny commune Antananarivo renivohitra noho ny fangatahany mpisolo vava ny kandida Irmara teto Antananarivo anefa dia nahemitra ny alarobia izao izany koa andrasana ny toyny. Tokony tsy hisy tahotra raha tena manao ny marina eo amin'ny fitantanandra hoy ny ben'ny tanàna ny commune Anjevagara androany. Tokony tsy ho raisina olana ara-politika anetsika fitakim-bahoaka anaisitra ben'ny tanàna fa tokony ho lesona ho amin'ny fifidianana madio sy mangarara. Mila petraka mandrakariva amin'ny fomba fitantanana sy ny fahefana nampindramina fa ny vahoaka no tompon'ny fahefana fampindrana fotsiny ireo olom-bofidy ho hiatra ny fanazavana. Hoarantsika ny fanadihadiana makasika izay. Nanaitra ny maro ny fangatahana zo tsy azo enjehana nataony fikambanan'ireo ben'ny tanàna manerana any Madagasikara ny alarobia lasa teo. Inona no antony ary inona no tena tanjony hoy ny mpanarabavao. Misy ifandraisany amin'ny fiozongozonana ny sezan'ireo ben'ny tanàna sasany niarandalana tamin'ny fitondrana teo aloha ve ity fangatahan'ireo ben'ny tanàna ity ka nahitana fitokonam-bahoaka sy fitakim-bahoaka tamin'ireo commune maromaro. Nanamafy ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Anjevagara fa tsy tokony ho raisina fankalana politika ireny fa kosa tena lesony ho an'ny rehetra. Ny fomba fijeriko manokana ty amin'ny ben'ny tanàna mba tiako fampizarana. Ny olona zany tsy adala matory vahoaka ireo no mitrotra dia misy antony eo. Mety hoe tsy fantatro mety hoe lany tamin'ny alabato ohatra le ben'ny tanàna, mety ratsy fiarahamonina koa le ben'ny tanàna manaroatra izy ny ben'ny tanàna dia manao abus de pouvoir ohatrany na mety tsy mahay mifandray aman'olona dia ireny zany anisan'ny antony mampizongozona an'le ben'ny tanàna daholo ireny. Fa eo ihany koa moa misy antony ara-politika fa ny antony ara-politika ny fijeriko anazy tsy dia tena hoe mibahan-toerana iny fa le fahalanina tamin'ny tsirariny mihitsy no hitako hoe raha ireo commune izay efa ben'ny tanàna ny démission sy misy manozongozona amin'izao fotoana izao ireo meko ohatra fotsiny nareo efa nilamina tany amin'ny faritra Vatomandry ohatra dia misy ihany koa ny faritra Andohanilaka ka fantatr'izao le ben'ny tanàna lany amin'ny 70 isan-jato dia lasa le olona ty amin'ny 30 isan-jato aty indray no lasa ben'ny tanàna tranga zavatra ohatr'izany matetika no mampisy olona fa tsy adala ireo vahoaka ireo matoa mitrotra. Fahitako anazy amin'ny ankapobeny aloha dia tena izay mihitsy saika ny akamaroan'ireo dia maira Irmara ary hitantsika tsara ny fahefana nataon'ny fitondrana teo aloha tao anatin'ny fahazonana fahefana ireny fa dia tena nampiasa ny fahefana rehetra teo am-pelatany ny fitondram-panjakana teo aloha ny volomboasary moa zany nafahana nametraka n'ireo ben'ny tanàna sasany sy olom-bofidy na olom-botendry tany dia fijeriko anazy manokana tena hoe matory vahoaka ireo mitroatra dia tena misy zavatra tsy nilama atao dia izay ka io mila makalesony tsika mpanao politika efa hita fa ny zavatra tsy nety tany aloha tany dia mba hanjaratsika indray no manarina anazy fa tsy hoe eo amin'ny fitondrana akory dia ndeha hanaroro-pahefana sanatria fa ny vahoaka ny maso mandidy ary ny vahoaka ny tompo ny fanapahan-kevitra. Tokony tsy hanantahotra eo amin'ny fitantanana raha toka tena nisy ny fitantanana mangarara sy madio ho hiatrany ny fanamafisana. Tokony tsy atahotra etsy-bahoaka ihany koa raha toka tena tao anatin'ny fahamarinana ny fahalanina ka nahatonga ny tena ho ben'ny tanàna. Eo koa ny asa ho an'ny vahoaka ho fampandrosoana ho hiatrany ny fanazavana. Fa ny aminy zany mba ifampizarako amintsika ben'ny tanàna namany tsotra ihany lany ianao manaova ny marina fa raha tsy lany tamin'ny fahamarinana ianao fa alabato ohatrany ataoko farariny raha ohatra ka mitrotra ny olona manaova ny marina dia meny vahoaka fahefana koa tsika ben'ny tanàna dia miasa tsara dia miasa mafy dia ny afatra fahatelo farany koa moa dia hoe misy lalàna mifety fitantanana ny commune ty ary ao ny lalàna raha tsy manara-dalàna ianao
ornata le hoe raha ohatra ka hitrotratra ohatra ka matsapa izy fa misy zavatra tsy ara-dalàna de lasa fampandrosoana ihany keo an-dalina akiny ny vahoaka amintsika iny satria tsika be ny tanàna nanao propaganda tany fifidianana tany de zay tanterao zavatra nyteneninao fa zamanao kopakambava de anjaranao amabe ny tanànao mitady-piaramonina antoka ahafahanao manatanteraka an'ireny programa zay nieritreretinao sy nampanantenenina vahoaka ireny. Andrasana ny fivoaram-baovao mahakasika ny fangatan'ireo ben'ny tanàna isitraka ny zotsy azo enjehina na ny immunité. Lalàna mako io ka tokony andalo eny anivony antenimieram-pirenena fa tsy vita ny resaka ambava fotsiny raha ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka iray raha ny resaka momba izany. Fa tsy manaiky ny mbola hitondrana ireo mpiray petsapetsa tamin'ny fitondrana teo aloha ny faritry Bonglava ny ponina ao an-toerana raha nanao fanambarana mandeha mantso izy ireo ny resaka fa misy olona ambony nanolotra anaran'olona eo amin'izany toerana izany kanefa efa namotika ny faritra misy azy ireo. Mila olona madio mahitsy sy mary ny Bonglava raha ny fanamafisana rehefa manana olona mafeno ireo fepetra ireo ny zanaky ny faritra iny raha ny fanamafisana eo amin'ny sariny tahiriny aina. Mbola manjaka ao amin'ny faritry Bonglava amin'izao fotoana izao ny kolikoly ny fangalana vola tsy ara-drariny sy miompampana amin'ny vahoaka indrindra ny fanaovana tantely efa-drakotra ny harem-pirenena ao an-toerana. Manaitra ny mpitondra fanjakana manoloan'izany izy ireo hijery ity faritra ity manoloana ny mbola fanohizany mpitantana ao an-toerana izay mpisolo toerana ny mpisolo toerana. Miantso ny fitondram-panjakana izay satria ny mpitantana ao amin'ny faritry Bonglava amin'izao dia mbola mpitantana mpisolo toerana ny mpisolo toerana. Mbola betsaka ireo vahoaka ny taraina amin'ny fangalana vola miompampana sy tsara-drariny izay atao ohatra eny amin'ny pont bascule eny ankadinondry sakay sy ireo kolokolo maro izay mampikaikaika ny tsy mandady arina. Dikan'izay dia mbola mitohy fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena aty amin'ny faritry Bonglava. Fa misy ireo olona milaza ho manamboninahitra ary indrindrindrindra ireo efa mitana andraikitra sy mitondra teto amin'ny faritry Bonglava rehefa nanao aksisika hiditra ao amin'ny toeran'io. Koa noho izany mangataka izahay nijerena akaiky ary hitandremana amin'ireny olo ireny. Mandeha ny resaka amin'izao fotoana izao ary tonga eny amin'ny vahoaka ny feo fa misy tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena nanolotra olona hitantana ny faritry Bonglava kanefa efa niray petsapetsa tamin'ny mpitondra teo aloha namotika ity faritra ity ka tokony ambelon'ny mpitondra fanjakana. Tsy eken'ireo mponina na mbola fiverenana ireo firongon'ny mpitondra teo aloha noho ny vanim-potoana ankehitriny efa mandeha mizotra ho amin'ny fanovana. Resisio fa misy mpitondra fanjakana olom-boafidy nanolotra olona izay efa niraitsy kombakomba tamin'ireo mpitondra teo aloha namotika sy nanimba ny faritra nanao ampimamba ny aren'ny faritra. Koa efa mandeha ary ny feo hoe manao arrosage manao fety ary tena mirere mihitsy fa eo amin'izany toeran'izany. Tsy ekenay izany satria izany no anisan'ny antom-pisian'ny tolona izay natao teto amin'ny firenena. Mila olona madio mahitsy sy marina ny zanako Bonglava raha ny fanamafisana ary efa manana olona mahafeno ireo fepetra ireo izy ireo izay efa nahazo fankatoavana teny fotony sy tamin'ireo verina ho tompona andraikitra toy ny ben'ny tanàna sy ny solombavambahoaka ho feno rivo be. Miandrandra ny tena fanovana marina izay nidinana teny an-dalambe ny zanaky Bonglava ka miantso ny fandraisana andraikitry ny mpitondra ao amin'izany. Favao avy any Ambatondra Zaka kosa indray hojerena manokana ireo tantsaha ao anatin'izany resaka fampitaovana sy ny masomboly satria ny 700 maherin'ireo mponina ao aloatra dia tantsaha avokoa ho ny filoha nasionaly ny antoko-tsiky Madagasikara Ravalomanana Marc Androany raha niona tamin'ireo mponina aloatra tao amin'ny renivohitry ny faritra tao Ambatondra Zaka Androany. Ao rahantsika avy hatrany mahakasika izay. Dia ny teny filamatra zany hoe finoana manana ireo finoana raha mbola misy keo farany a tsy foana fanantenantsika tsy nila ny ady mafy sika fa ain'Andriamanitra ny asa ain'Andriamanitra nanaova zavatra rehetra dia zao zany zao nakatahana mafy amin'izay mba hivelomana ireo olona sahirana nona tsisy rano tsisy jiro hitady hevitra amin'izay zay zao ahoana ny tokony atao a hiasa miaraka fainareo aty aloha tsy maintsy jerevana manokana ny tantsaha satria manjary nirongatra be le entana avy any ivelany dia mijaly le tantsaha-pamokatra averitsika dao ny taloha efa teo a taloha aiko mamerina fa dia mataritra reo
inona le fahiny dia tsotra ihany mame asa ny tanora mame asa ny aloha lafika miasa mame asa nrehetra isika rehetra ianareo za isika rehetra samy mangataka amin'Andriamanitra mba tena izotra tsara ny fandanan'ity refondation ty transition na refondation tika ny refondation mamerina tsara hatrany amin'ny farany rehetra olo voatieny rehetra tsanana regny le Antananarivo io indray io izao iasa iaraka reo tady an'le ambiko na le Masimbony na le zezika ho alefa ty loatra ty tena sokotra rehefa reo no miteny amin'ny assemblée tonga daholo ny zezika dia zao toizatsika zany le fahendrena toizatsika le hoe anatena anana firenena vanina isika ataovy modely ianareo fa milaza aminareo fa tsy empy nisy nandena anao tsaotany hoe miresaka riony ahy manao dilina riony ahy tendreo zany tsy mivadika tamin'ny teniteny eny koa tsy madika malagasy mihitsy anao zinananareo hanandray mamaika raha tsika miandalanao ihany moa ny fanadihadiana mirakitra izay fameloma maso ny antokotiko Madagasikara tany Ambatondrazaka izay fa ho toizantsika kosa ny fampahalalam-baovao mahakasika indrindra ny raharam-pirenena tokony tsy ho ferana amin'ny FFKM ihany ny rafitra mampiantso ny fikoanan-doha am-pirenena fa tokony azo sehatra avokoa ny rehetra toy ireo fiangonana zandriny ireo mpino silamo ary ireo ray aman-dreny ara-drazana maika ny fanatanterana ny fikoanan-doha nasionaly hoy ny etsika akanovana antso ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika Narcisse Karazafy mbola avatsara. Maika ny fanatanterana ny fikoanan-doha am-pirenena hoy ny etsika mena eo ampiandrasana ny taratasy avy amin'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika ny FFKM izay tokony antso sy andrindra ny fikoanan-doha ka anaovana antso ny anafanganana izany. Tokony tsy ny FFKM ireriana nefa no hanomana ny fikoanan-doha am-pirenena fa velarina amin'ny hery rehetra eto amin'ny firenena anisan'izany ny fanomezana sehatra ireo fiangonana zandriny eo koa ireo mpitarika eo amin'ny finoana silamo izay efa manana andro tsy fiasana ao anatin'ny almanaka ary tsy adinoana ireo ray aman-dreny ara-drazana izay manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina malagasy. Aoka mba ho velarina lavidavitra ny fitondrana an'ilay dialoga entina any famahana olany malagasy amin'ity indray mitoraka aty mba ho vita indray mandety dia ilamina le firenena malagasy fa raha io mbola misy le fitiavantena leo hampodiso tafahoatra dia miala tsiny fa ny bandoro izy aloha tsy manakivy atsika fa tsy ho tonga amin'le tena itiavantsika aza lay dialogue fa aleo asina ray aman-dreny le nitanisainay teo reny fiangavinana anay zay koa dia miangavana ho antsika fitondram-panjakana jereo ny arabola jereo faingana maika de maika ny taratasy manenja an'ireny olona le nitanisainay teo reny hitarika n'ilay dialogue fa nanzahay mpanao politika efa maika be hiatsika an'izany hiantsehatra amin'izany ary fa manentana sady tokony havitsika tsika rehetra any amin'ny faritra satria ilaina amin'ity fotoana anankiray ity ny amoatsika ny ao am-potsika zay hitatsika fa hoe tia ny olana tia ny vaolana efa haitsika dikan'izay moramora ny hanomezantsika vahaolana amin'io dialogue io. Raha voaja sy tafiditra ao anatin'ny fandrindrana ny fikoanan-doha am-pirenena ireo rehetra ireo dia lamina sy izotra am-pilaminana ny fanatanterana ny fikoanan-doha nasionaly ka ho tena sehatra iombonana anarenana ny firenena marina tokoa hoy ny fanamafisany etsika mena. Fa olona ena no niakatra teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo omaly momba ny raharaha Madagascar Airlines. 5 tamin'ireo no nidoboka ponjavonjy maika eny an-tanimora ka isan'izany Irina Rakotomanga filohan'ny filakevim-pitantana ny kompani pitanterana anabakabaka Madagascar Airlines atao ihany koa ny sakaizany no ny firaisana tsokombakomba taminy avesatra ny andiana azy ireo ny fanodikodiana mbola mpanjakana fanomezana tombon'olona manokana ary fanararota baifana fanampanazavana. Taoriny fakanambavana tao teo niviny Bianco sy ny karany teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo marmaraina ary ny toy atry ny alina dia olona 5 tamin'ireo 9 tamin'ny raharaha Madagascar Airlines no nidoboka ponjavonjy maika. Raha ny vaovao isan'izany
Iry Narakotomanga, filohan'ny filakevim-pitantana ny Madagasikara Airlines teo aloha, ny tale General lefitra ity kompani ity Andria Mamonjy Mahery, ny tale misana ny asaka be ny Razana Drakoto Razafy mahazo haingony Irina Manitra, ny tompona ndraikitra misana ny fotodrafitrasa sy ny fitaterana tanety Rakoto Vao Ery Irina Angelin ary ny mpitantana ny Brobeton Sarlu Razafindramanga Jerry Victor izay sakaizan'ny filohan'ny filakevim-pitantana ny Madagasikara Airlines. Ny olona fahinana kosa nahazo fahafahana vonjomaika ary eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana. Fanodikodiana mbola mpanjakana, osoka sy fampiasana osoka, fifanolanana tombotsoa, fanomezana tombon'olona manokana ary fanararaotam-pahefana noho ny andraikitra ny sahaniny no vesatra ny anjana azy ireo. Mikasika mivantana ny fitantanana tsy ara-drariny ny kompani pitaterana nabakabaka Madagasikara Airlines ity raharaha ity. Eo ihany koa ny momba ny orinasa Brobeton Sarlu izay mahavoaroro ny sakaizan'ny PCA mikasika ny tsenam-barom-panjakana ho fanatsarana ny trano Air Madagasikara ao Tomasina izay mitentina 7,7 tapitrisa ariary tamin'ny volana Jolay 2022 izay azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna raha ny fanazavana. Toy ny fitoroana voarain'ny Bianco makasika tsy fanaran-dalàna io ny 12 Desambra 2022 ity raharaha ity. No mafisiny teo anivon'ny paka fa mbola mitoy ny famotorana makasika izany. Ratsaivina, voasambotra ny alatsinainy alina teo tany atetezam-bary Toamasina ny Irina Rakotomanga sy ilay sakaizany rehefa tsy namaly ny fampiatsona nataon'ny Bianco na ny Broma le tena miady amin'ny kolikoly. Nandaniny Bianco volatra any amin'ny 3 tapitrisa ariary ny fanatanterana ny fanenjena azy ireo raha ny vaovao samihafa. Mbola tsy fantatra kosa hatreto ny fotoana hitsarana azy ireo. Iverenantsika ny pejiny politika miomana ho amin'ny fifidianana ny antoko Tsikfi Madagasikara raha ny fanentanana nataon'ny sekretera jeneral ny antoko Tim Androany tamin'ireo apikatroka atao aloatra hoarantsika ny makasika izay. Tenen'ny président teo manohana an'izao fitondrana izao tsika. Manino tsika manohana ny fitondrana? Manohana tsika satria nametoky ireo fa ampijoro ny fahamarinana eto amin'ny firenentsika. Nametoky ireo fa anao izay isian'ny fifidianana madio ary nametoky ireo fa ao anatin'ny roa taona no anatanterahana izay fanavaozana izay. Dia manohana azy tsika. Betsaka ny osoka sy ny zava-nisy tamin'ny fifidianana be ny tanàna teo iny niara zany ny ataoko teko Madagasikara dia manatentsika fa tena hivoaka tokoa ny fahamarinana tao anatin'izay fifidianana izay tao anatin'ny commune maro. Isika efa miomana ao amin'izay fifidianana mety ho avy. Na amin'ny fokotany io mety ho avy ny fifidianana sy eo fokotany aoka samy miomana amin'izany isika. Isika antoko politika dia nomeny lalàna fahefana ary adidiny ny antoko politika manao fitetezam-paritra ohatr'izao. Tsy maintsy manao an'izao tsika zao ny atao hoe animation de la vie politique tsy antoko politika raha vao tsy manao zavatra ohatr'izao dia manao tsika. Nanao tsika taloha fa ny sakatsakanana foana. Sakanantsika rehefa mandeha ny chef district mihitsy manakana antsika fa androany moa isorana an'Andriamanitra. Ny chef district ilay ty ny manao présentation antsika rehetra efa fandresena ho antsika zany. Mpandresitsika aloha sa tsy mpandresy e? Mbola voadingana ny vitatsika. Dingana vitatsika ny alan'ilay olona izay tena nijoro ho fahavalo voalohany ho an'ny fahamarinana teto amin'ny firenena. Nijoro fahavalo voalohany ho an'ny antoko Tim. Voadingana izay. Fa nitanjotsika mba ahafahantsika miverina fahefana ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Mila fiomanana izany teny izao. Araka ny tenen'ny filompanorana ny antoko teo ho avy ny fifidianana tsy fantatritsika na roviana ny angatahantsika mba handeha haingana izay fa nefa mila miomantsika. Lafomba vao hafa takin'ireo mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina ny hanomezana ny fanjakana fohy be tory lalana ho an'ireo orinasa tsy miankina mba hampiakatra ny karaman'ireo mpiasa ao amin'ny taorian'ny fanambarana fa hiakatra 420 isanjato ny karaman'ny mpiasa mpanjakana. Sahirana ny mpiasa malagasy ary tany amin'ny taona 2022 no fantatra fa nisy ny fampiakarana karama farany fampiakarana izay sadasada ihany raha ny fanazavana nomeny sekretera jeneral ny syndicat ny Fisemare na Narcisse Karazafy mbola avatsara.
roa alina sy 10 mety sy iray tapitrisy ariary no tokony ho karama farany ambany ho an'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina raha ny fanazavana nomeny syndicat ny fisemare androany nambaran'izy ireo afa 5 alina sy 3 hetsy ariary amin'io no atokana ho an'ny ofatrano jiro sy rano ary entona kanefa ny karama farany ambanin'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina dia betsaka no ambanin'izany manao antsoavo amin'ny orinasa tsy miankina araka izany ny sy ny fifanakalozana ahafahana manatratra io tanjony io amahana ny olana ny mpiasa malagasy izay tena latsaka katerena tanteraka ankehitriny nefa tsy zay akory natao filana satria budget type ny présententsika eto ny budget type zany zay farafahakeliny zay tsy maintsy ilain'le mpiasa andavanandro zany no tokony iny zany no amarita any karama farany ambany diso zany tsika raha iteny hoe zao pourcent no fisorotan-karama satria matetika zany izy ireny tsy mifanaraka amin'izay fisontry vidim-piainana na ny fahefa-mividy zany dia rehefa navoaka anay zany le izy da ahitantsika ny sakafo ity zany dia ho an'olona ankonana 5 tokantrano satria rehefa namoaka ny instat dia ny tokantrano malagasy eo 5 tokantrano ao zany ny tokantrano anankiray raha izay tokantrano anankiray zay zany dia faraparatsiny zany mahita 1,520,000 ariary zany ny karama farany ambany tokony raisy mpiasa atao ireny fanambaran'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa iakatra 420 isanjato ny karama mpiasa mpanjakana dia mitaky ny ampiakarana ny karaman'ireo mpiasa ihany koa ny sehatra tsy miankina mba hisian'ny fitoviana eo amin'ny sampiasa atao ireny kajikajy natao dia io maroboly io no karama mety ahasahana ny filana fototry ny mpiasa malagasy raha ny fanamafisana nomeny sekretera jeneraly ny fisemare dia io rafitra io zany io rafitry ny fampiresana io zany ny tokony ahetsika zany mba hidinika miaraka amin'ny telotota raha vao miresaka tsika resaka asa zany dia tsy mety tafiditra ny mpiasa ny mpampiasa ary ny fanjakana fa rehefa mipetraka zay le fampiresana zay dialogue zay zany ka mazava ny fomba fijery hoe inona daholo ny filana zay tsy maintsy ataon'ny mpiasa dia mino zany zay fa tratra ny orinasa satria mamokatra nge ny mpiasa malagasy ary ny ora zay iasan'ny mpiasa malagasy zany mihoatra ny 7 ora isan-kerinandro tsy vita an'izay ihany fa ny production zay vokariny koa zany mihoatra ny tokony izy raha jerentsika ny amin'ny code de travail ny article 85 dia tena miteny mihitsy hoe karama ampy ho an'ny mpiasa sy ny ankonany tokony mena azy raha teny an'izay zany tsika tsy tokony miteny an'izay pourcentage zay fa tokony miteny amin'ny alalan'ny budget type ankoatr'izay no amafisy ny mpikambana eo anivon'ny syndicat fa mbola maro ireo orinasa tsy miankina no tsy manaja ny zo syndikaly tokony hositrahany mpiasa ny orinasa SMMC zany dia tsy mijery le tombosoam-bahoaka sy ny tombosoan'ny mpiasa fa na ho anazy rery zany no eritreretiny SMMC azadiny fa mahatonga an'izao olana zao zany entre ny SMMC sy ny mpiasa dia fananganana base syndikaly zay izy satria ny olana anatin'ny orinasa dia manana zo fototra izy hanangana an'izany fikambanana zany kanjo zany dia araka ny slogan ato amin'ny fisemare hoe mampigadra zany ny fananganana syndicat satria raha diny seritretina iny izy hoe misy manontany le inona mahatonga anareo miteny an'izany mazava be izy ka satria inona ny antony tao anatin'izay tao anatin'izay syndicat fisemare zany nananangana an'izay base section zany nahatonga ny namanay gadrana ny rola nahatonga an'izany nanandroasana ny tenanay ka manoloana zany dia manaitra ny fanjakana mba hijery akaiky an'io satria tsy misy fomba eto ambonin'ny tany zany managadra syndikaly zany tsy manome ny syndicat hijoro anatin'ny orinasa zany nisy moa androany ny etsika nataon'ity syndicat ity ho fampanjakana ny filaminana sy fitoviana ara-tsosialy ka nametraka fahatsiarovana teo amin'ny tendrombohitry ny fandriampahalemana atao amin'ny fokotany Ambadokely commune Carion izy ireo fa manomboka mitombo tsikelikely ny sehatry ny fandrarana teto Madagasikara indrindra taorian'ny fiparitahan'ny valana retina Covid-19 maro ireo tanora manana fahasahina hanangana orinasa sy hikaroka vahaolana mifanaraka amin'ny filana etsena anatiny isan'ny roborobo atao anatin'izany sehatry ny teknôlôjia vaovao sy ny nomerika na dia eo aza ny finiavana sy ny faniriana iroso dia miatrika fanamby maro ny tontolo ny fandrarana ka mampiempotra ny firoborobony asa sy ny famoronana asa eto antoerana fanadihadiana mila hovaina sy atsaraina ny fomba fandraharana eto Madagasikara raha te hatratra ny fiovana ara-toe-karena sy ara-numerika olana sedran'ireo mpandraharana resaka angovo sy rano
ny tsy firindran'ny rafitra ara-pitantanana, ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa manaraka ny fotoana ary ny faharisarisana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia. Eo anatrehan'izao fiovan'ny tontolo numerika izao, voatery manombo fomba fiasa ny mpandraharaha malagasy mailaka, maharitra, mampiditra teknôlôjia fa indrindra amaly ny filan'ny malagasy ahafahana misokatra amin'ny tsena iray sampyrenena. Betsaka ny olona za zao mpandraharaha ary anisan'ny olana tena sedraina zao ao anatin'izao zany ary nataony ny fitakiana teo alohaloha teo dia ny resaka jiro sy ny rano izay tena miasa be aminay mpandraharaha dia efa mandeha moa zany zao ny fikarohana ny vahaolana dia isorana be da be ireo izay manana ny andraikitra mitady vahaolana amin'izay. Orinasa madinika sy salansalany avokoa ny 7 isanjaton'ireo orinasa eto amintsika. Manohana ny sehatra ny fandraharana ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampivelarana ny sehatra tsy miankina ka tanjona apetraka tsy ho ela ny fanolorana lalàna mikasika ny fampiroboroboana ny sehatry ny indostria na ny loi sur le développement industriel azahoana famatsimbona ampiroboroboana ny fandraharana. Concurrence déloyale maro ny antony mahatonga le maro ny vokatra maro zany zavatra mahatonga azy misy ny importation massive hiditra eto Madagasikara, misy ny informel hoe zahantsika foana zany ny anampy ny secteur formel mba hiaina tsara, mba hiasa tsara, mba ho facilité ny asany mba ahafahandro informel ireo mahita hoe tsara kokoa ny miditra ao anatin'ny secteur formel no mijanona formel satria rehefa avy eo izy rehefa tafiditra anatin'le sehatra formel afaka manana tsena tsaratsara lavitra noho ny amin'izy ao anatin'ny secteur formel. Anjarantsika mametraka an'izay tontolo izay tompoko ary miasa anatin'izay mihitsy antsika ao aorianan'io fa relance assise de la relation apetratsika tsara daholo ny tontolo ahafahan'ny secteur formel informel miditra mankany amin'ny informel tompoko asiana encouragement manokana mihitsy. Tsy vitan'ny fanavaozana ara-teknika fa mila fiovan'ny fomba fiasa ho fandraharana misokatra amin'ny fiara-miasa mandray anjara amin'ny famahana ireo olan'ny fiarahamonina ary manangana modely vaovao maharitra sy mangarahara raha ny fanazavana trany ho an'i Madagasikara manokana 2.20 faingo ray isanjato amin'ireo mpandraharaha malagasy no te-hisehatra amin'ny varotra raha toka 5.30 isanjato no vinavina hiditra amin'ny fandraharana amin'ity taona 2020 ity mahazo vahana kokoa ny varotra atsinjarany saingy sarotra ho azy ireo ny fahazahoana famatsimbona fantatra ihany koa fa mivangongo eto Antananarivo ny akamaroan'ireo orinasa ara-dalàna vaovao indrindra ho an'ny sehatry ny nomerika raha toka somary vita zany any amin'ny faritra hafa. Fahateboka telo no noresahan'ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera androany nandritra ny fameloma maso ny antokontsika Madagasikara tao Ambatondrazaka. Isan'izany ny ady amin'ny kolikoly, ny sehatry ny fambolena ary ny fanamafisan'orina ny antokontsika Madagasikara ao amin'ny faritra laotra. Fanampanazavana. Mila mirahina tsika fa raha tsy mirahina tsika tsy afaka zany. Ny etraketraka dia efa nyteneniko tamboninandro ozy eto aminjareo anareo fatsakana sy niery ary vonatra fa manak'izay somisy fa zao rehefa nodikodoram-pola 100 millions de dollars indramitsika banky raisam-pirenena Njama amravati izy tena ny fotsiny any Maurice, go Maurice, 652 millions d'euros par dollar. Misy any afaka manome avy enina eny nomeny banque mondiale atsika. Volatsika io. Fa zany resaka ataotsika amin'ny mpamatsy vola. Angara verinany. Nentsika le mpamatsy vola hoe anay izay manao netsy trosandray mitindraiky ety. Kasay na vola alay gane Maurice de Sambi afaka tsika. Reja za manao ray poira misy le teknika mba ataoko la napoza jareo. Miteny president Ravalmana teo ny fambolena dia lohana arina tsika teo fataloatra. Zay sy president io na tsy fampiresaka ary dia fa tonga dia fa kapoka raiky misy raha andohana ny Zika japonesa dia vonina amin'ny volantsika
2,257,000,000 yen japonais fa ny contrepartie tsy andezany atsika an'io de satria ny centre atsika famoahana masombola onosy boribory de mbola misoratra amin'ny somalaka zay fa tsy misy tsony ka mila avadika makany amin'ny ministère amin'ny fambolena aloha ny titre ny tany 613 hectares io vao omeny japonais le voly fa redynamisation ny ataotsika androany amin'ny redynamisation anazy de hoe efa misy tsika fa ampatanjahana dikan'izay misy finiavana avy any amintsika tsirairay aza atao an'le ndana fa ho avy ah io manko fomban'olona rehefa tsy nandatsika vory avy fa ndana fa ho avy ah miandry anao izy toy fa rehefa tsy na nda ivory rehefa hoe andrasa bijakabo zosina de fa manaraka faranao zay zany tokony izy ka mila vorytsika mila mifanentantsika manomboka any amin'ny farany lavitra tanao mampiasakay soana zay na district na Ambatondrazaka ny any amin'ny Mandroso a ny any amin'ny farany any mihitsy any amin'ny avaratany mandeha makatrany Betsofo rehetrarehetra zany hatrany didy tsisy banky miverina amin'ny heriny maheriny anazy mitody Madagasikara aza miaratra mijery miteny zaty fa manodidina ny 700 ny mponina miasa no miankina amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana izay mitana anjara toerana lehibe amin'ny toe-karena malagasy. Ny 920 hatramin'ny 720 ny ari-karena faobe no azo avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ilaina araka izany fanomezana lanja io sehatra io raha dia hitondra fampandrosoana sy fanavaozana marina eto amin'ny firenena. Fanadiadiana eo amin'ny sariny mbola afa-tsara. Tsy ampy ny teknisianina ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana eto amintsika satria any amin'ny distrika dia teknisianina iray ihany no miasa ary mivangonga ao amin'ny ministera ireo teknisianina. Famokarana voly fanondrana no tokony ho lahara-pahamehana ary tokony tsy hijanona amin'ny voly vary fotsiny fa mila manamafy ny voly fanondrana hafa hoy ny fanazavana nomen'ny filohan'ny voamerany fambolena sy ny fiompiana eo anivon'ny antenimera amin'ny Pirenena. No mafisiny fa mila dinihany antety-bolam-panjakana 2024 natokana ho an'ny fambolena sy ny fiompiana entina mampandroso an'ity sehatra ity. Dia valala zany ohatrany hoe paikaditsika hatramin'izay dia avela fotsiny anidina ny valala dia rehefa manidina ny valala vao mamono valala tsika fa tokony hipetraka zany hatrany fotony hoe ahoana marina moa no ahafahana mamonitra ny valala ny fotony zany hoe le superviseur mihitsy zany tokony hipetraka any amin'ny toerana fanatodizan'ny valala satria ny valala tsy miovaova ny toerana anatodizana fa fixe foana ary tsy miova amin'io mihitsy ny toerana anatodizan'ny valala hatramin'izay zany efa fantatra zany fa tsy maintsy hanatody amin'ny toerana io valala dia tokony iarahana miasa mitantsahany toerana zany zay tsika mieritreritra foana hoe fambolena vary ny ataotsika dia mifatoka amin'izay fotsiny tsika nefa tsika manana tanety malalaka maninona moa tsika raha mamboly céréale amin'izay maninona tsika raha mamboly blé dia ahondratsika satria zany eny no mampatanjaka an'ireny firenena russiana ny ukrainiana mamokatra blé mamokatra céréale dia tena manondrana zay fa maninona tsika no mijanona voly vary fotsiny dia mieritreritra barrage fotsiny nefa tsika manana 36 millions d'hectares. Misy koa ny amin'izao tsika midran'le hoe crédit carbone koa dia anisan'ny mampandroso ny fanaovana ny crédit carbone izy amin'ny alala fambolena ihany io. Maninona ny firenena Namibia zao manao crédit carbone izy mandroso be satria anisan'ny mampidibola be ny resaka carbone amin'izao ary manatsara ny tontolo iainana koa zany ka fotoana zao hitenenana satria zay le fanovana tedaviny dia angamba ataoko hoe tsisy fahadisoana ny mitondra sosokevitra. Mbola olany tantsaha sy ny mpiompiany koa ny fanamboarana ny bokonomby sy ny fanatonana mpitsabo biby miompampana loatra ny volalain'ireo vétérinaire ka mila jeren'ny ministera akaiky zany satria mambotra ny tantsaha ho kosa ny fanazavana nomeny solombavam-bahoaka an'Andriamasina. Raha ny tena izy aloha tokony hoe misy tarify iombona manerana amin'ny Madagasikara nefa io moa arakaraky ny toerana fa matoa zany ny olona mikaikaiky mikasika ny vétérinaire inge lafo zany misy vola aloha misy sazy zany indraindray ataony misy ohatraohatran'izay zany moa zany mety hoe tsy ao anatin'ny distrika an'Andriamasina rery nitratran'izay nareo akaiky eo manjaka andrina ao ihany keo Ambatolampy sy manodidina mety hoe manerana ny Madagasikara ho azy resaka taratasy lombo zay dia iray indrindra fa resaka vétérinaire dia zay no mahatonga anahy hoe aleo ny ministera mihitsy no manadiady
satria raha izay sam'izay ihany ko dia lasa ohatrany hoe manimba fiarahamonina sy fihavanana le izy fa aleo ny ministera mihitsy mandray an-tana satria izy ny tokony araiky mpanjakana misahana an'ireny dia ngambany izay ngamba nametrahako anazy satria lasa raha mandray kely le veterinera maty raha mandray be ko nefa maty ny tatsa fa aleo misy fanadiadiana dia jerena ny maromarotra resaka rano efa niteneniko teo moa le resaka barazy iny zany ny tena vahaolana maharitra iny satria ohatran'izao zao dia varitsaika daolo angena ataon'ny olona dia miandrorana raha tonga aloha dia arahabasoa arahabatsara raha tsisy dia mba efa nisy io aloha satria zay zany ny fanavotana tamin'ny heritaona zao nisy moa ny fiaonan'ny minisitra ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ireo solombavam-bahoaka ny herinandro teo ka nitondran'ireo solombavam-bahoaka ny marary ny tantsa no mafisy ny Richard Rakotondrabary afa fotoan'izao hitondrana fanovana ary tsy tokony hisintsony ny minisitra manatanteraka iraka any amin'ny faritra mitondra delegasionna marobe fietsika izay mandany ny volam-panjakana ho hiatra ny fanamafisana. Pejiny sosialy ny alatsinainy lasa teo nisy ny fitokonana nataon'ireo mpampiasa lalana eny Anosizato sy ny manodidina noho ny fitohanana ny fifamoivoizana teo amin'ny rond-point Anosizato. Nisy araka izany ny fanapahan-kevitra noraisin'ireo polisy misana ny fifamoivoizana ahafahana mandrindra izany fitohanana ny fiara izany. Tsy ho any Anosizato ihany fa voakasika avokoa ireo akion-dalana rehetra ahitana fitohanana lava reny eto Andrenivohitra. Narcisse Karazafy, mbola afa-tsara. Maro amin'ireo sampanandalana mivoaka sy midreto Antananarivo no ahitana fitohanana ny fifamoivoizana isan'ny mampikaikaiky ny mpampiasa fiara sy mpandeha fiara fitateram-bahoaka ny ety amin'ny rond-point hiditra amin'ny tetezana Anosizato. Eo amin'ny atsasakadiny izy moa zany tsy maintsy hoe iaina no fa izy koa efa zay le fandaminana misy dia tsy maintsy manaraka an'ilay fandaminana. Ny androany aloha tena tsy nisy tsy dia nisy mihitsy ny embouteillage androany miasa mafy koa le manam-pahefana eo aloha le embouteillage le double elaela le ataova zareo anazy satsasakadiny eo mandeha ny avy aty atsasakadiny makatery miandry eto dia atsasakadiny miakatra indraindray aroafandavanandro izy paviny amin'ny sabotsy izy ohatra parivo any. Tafiditra ao anatin'ireo kion-dalana antsoina hoe teboka mainty amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana ka hitadiavana vahaolana ny eny Anosizato, Apasika, Akadimbahoaka, Apasapito ary ny eny Sabotsynamena sy Analamahitsy. Nampitomboana araka izany isan'ireo polisy misehatra eny Ankanja andrindra ny fifamoivoizana ka no hamafisina ny fampiarana ny doublage ho an'ny avy any Analamahitsy ohatra manomboka eo amin'ny galana Analamahitsy makany amin'ny rond-point Andranombe-Vava hatrany Ambohitrarahaba ny doublage. Zany hoe tsy systématique intsony ny fizarana papier na poli fiarakodia aza aveko dia mandeha araka lefa teneniko teo ny police de la voie publique dia manana mission anankidimy. Misy natao hoe police de la route zay misava papier, misy natao hoe police de la circulation zao hitantsika zao mandrindra fotsiny fifamoivoizana manala sy miaro vahoaka anatin'ny fifamoivoizana dia misy natao hoe barrage de sécurité zay tsy maintsy apetraka io eto amin'ny fidirana Antananarivo renivohitra rehetrarehetra amin'ireo artère rehetrarehetra miditra Antananarivo amin'ny alina zay manao ny sécurité ary eo koa ny atao hoe police d'intervention manenjika ny fatikan-dalàna amin'ny fananitahana sy ny rehetrarehetra ary ny police antenne civile manao ny atao hoe renseignements généraux. Ny foanana zany atreto natsahatra aloha izay resaka atao hoe police de papier zay na hoe police de la route misava hoe disponible dia misava papier fa kosa raha misy fandrikankalana flagrante dia tsy maintsy mandray andraikitra nefa takihina kosa nefa ny fananany police io ny atao hoe BAT zay miasa rehetrarehetra ny ambonin-dalambe ary indrindra ny fiche de contravention ahitana ny traçabilité an'ilay papier nalaina raha izy tisy fandrikan-dalàna hita maso zay atao amin'izay. Ankoatra ireo toerana voalaza ireo dia mbola maro ihany koa ireo toerana misy fitohanan'ny fifamoivoizana ary manampitrotraka ny aratsy ny lalana. Ankoatra ity fandrindrana ny fifamoivoizana ity dia andrasana ny fandraisana fepetra hafa mifandraiky amin'izany satria tafa vahaolana amin'ny ampahany sy vonjomaika ihany ny fampiarana ny doublage. Nanomboka ny volana Jona 2024 ny asa fanavaozana ny cité péribuldine ho ampandrana asa iarana tamin'ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fateno feno rahalambo manana tanjona nanomezana fotodrafitra samendrika ho an'ny vahoaka sy ho fampandrosoana ny boriboritany fatelo ranambarany Germain Menjanary Mathieu Prince. Natao ny fanavaozana mba anatsarana ny endriky ny trano sy mba homendrika ny vahoaka malagasy. Fandokona sy fanamboarana ireo fahasimbana rehetra no natao ka manome endrika vaovao madio
ary mahasarika ny mponina sy ny mpitsidika ny cité Perrier Building eto Ampandrana. Asa fampandrosoana avy amin'ny solombavambahoaka izay manampy amin'ny fiarovana ny fotodrafitrasa sy ny fanamafisana ny trano. Betsaka ireo tsy nanantena, saingy tontolo sy izany ankehitriny noho ny fandraisana andraikitry ny solombavambahoaka hoy ny lehibe Mbokotany. Toa mbola nofonofony maro ilay fiantsoana azy ireo voalohany tamin'ny alahady 9 marsa 2024 tao amin'ny lycée privé Rasalama. Ary ny antony fampiantsoana tamin'izany dia natao hoe fanomezan-dehibe. Maro no nametsaka ny fanontaniana hoe anao izany mamay-poana tokoa va izy? Ny tsiry kosa efa ny fanantenana izy ireo rehefa natsoina famondohany eo na mivantana aminao izy ny avatolo solombavambahoaka ny alakamisy 2024 tao amin'ny frère Saint Franciscain tamin'ny 9 fiaonana zay nataontsika maimaika sy tampotampoka ihany. Tanteraka izany ankehitriny ka ravo falony saina. Raha ny tenako manokana dia zaza teraka teto an-tanin'andro Ampandrana aho ary atsamina tsy alovako saina dia io mbola mavo sy fotsy io ihany ny loko ny trano be ity raha tsy diso ny fitakidiko. Andriamatoa solombavambahoaka tsy menaja i Joseph Fokotany sy ireo mponina eto amin'ny cité Perrier Building ary mponina rehetra eto amin'ny Fokotany an-tanin'andro Ampandrana raha mitaha amin'ireo cité Building manodidina. Mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny rehetra ny asa fampandrosoana ny tanàna, hoy kosa ny solombavambahoaka feno rahalambomanana. Tsy ho voasahan'ny fanjakana foibe avokoa ny asa rehetra, fa mila fanoana sy fanampiana avy amin'ny tsirairay ny asa fampandrosoana, ary izany no antony izao hoy ny fanazavany. Rehefa mitady fandrosoana ny firenena dia mila mandray andraikitra itsika tsirairay avy amin'izay zavatra anankely indrindra sy pitikara vitatsika. Tadidio fa ny fanjakana tsy havita ny zavatra rehetra. Miezaka amin'ny fanjakana manao izay azo natao fa tsika ampandrahara na amin'ny lafin'ny asa rehetra misy manavanana antsika andao fanometana mba ahafahantsika mampandroso an'ity firenentsika ity, firenenikambanana izy ity. Ka aok'izay no toe-tsaina ananantsika vahoaka malagasy izay inoko fa fotoan'izao hijerentsika tokoa hoe inona valibabena mentsika ty Madagasikara tsika ty. Tsy amin'ny mampanao politika any no hitenenako amin'izany fa maha-olombelona tsotro zao, satria raha tsy nitanantsika rehetra no mifandray tsy mbo eo ihany no eo. Ka ilay toe-tsaina mihitsy no tokony iova ilay re satria ianina eo zao dia za tsy hanao inona, satria ianina zao tsy izay aokotsika mba hijery ny tanànantsika tsirairay avy arak'izay tratratsika tsy fanerenany efa zany fa zay le hoe mitady fitiavana avy amin'ny tsirairay avy mba ahafahana mahavita an'izany. Na dia mpanao lalàna zany solombavambahoaka fa tsy mpanao asa sosialy mivantana dia noraisina ny fanapahan-kevitra anao izao fanavozana izao noho ny tanjona fampandrosoana sy fanatsarana ny fotodrafitrasa eo anivon'ny boriboritany raha ny fanazavana. Maresaka avy any ivelany sy mitambatra ny firenena Europeana manoloana ny fandrahoana nataon'ny Rosia. Nivory tao Berlin ny ministry ny fiarovana ao amin'ny vondrona Europeana hanamafy ny fiarovana sy hatrehana ny fanafiana. Fanampanazavana. Nivory tao Berlin ny ministry ny fiarovam-pirenena avy amin'ny Allemagne, France, Pologne, Royaume-Uni ary Italia niaraka tamin'ireo mpanao politika ivelan'ny vondrona Europeana. Nandinika ny fandrahonana tsy mitsaha mitombo ataon'ny Rusia. Ireo fandrahonana ireo dia ahitana fampielezana vaovao tsy marina sy fidiran'ny drone any amin'ny serana mpiara-manidina. Efa taona izao no niatrika herisetra avy amin'ny Rosia, Ukraine ary tafiditra ao anatin'izany koa Eropa manontolo. Lehibe sarotra arak'izany ny andraikitra miandry any vondrona Europeana ary nambaran'izy ireo fa tsy ampitsony ny teny fa ilaina ny asa. Tanjona ny fanamafisana ny fahavononana hiatrehana ny ady ara-miaramila sy ara-teknôlôjika. Tao aorian'ny fitakian'i Donald Trump ny hanamafisany firenena ao amin'ny tanàna fandraisany anjara dia nanapa-kevitra ireo firenena mpikambana fa hanokana 3.5 isanjato amin'ny ari-karena vao be ho an'ny fiarovana raha toa ka 2 isanjato izany teo aloha.
I Frantsa dia efa mikasa ampiakatra izany hatramin'ny taona 2024. Fataoriana 4 aprily 2024 fotoana ny angianiraka nabakabaka Shenzhou tao Chine dia tafaverina somatsara teto antany ekipan'ny Shenzhou omaly 14 novambra raha tokony ho tafaverina ny 5 novambra lasa teo fanadadina. Tavaverina somatsara eto antany ny ekipan'ny Shenzhou rehefa nandalo olana ara-teknika tamin'ny fiatraikany potokofakofaka nabakabaka ka nahavona orbital module. Noho izany, tsy ny samy-danitra nandehana no verenandreo astronaute fa tamin'ny alalan'ny Shenzhou 21 taorian'ny fitsirina sy fiomanana henitra natao hiantohana ny fiarovana azy ireo. Lalantsatra ny fikarohana nabakabaka saingy mendrika ka nahavelom-bolo ny fiverenan'izy telo tamin'ny alalan'ny Shenzhou 21 indrindra manoloana ny sakana tsy azo elana amin'ny fikarohana nabakabaka hoy ny iray tamin'ireo astronaute. Tsy mitsaha mitaky hery sy faharetana fikarohana nabakabaka raha ny fanazavany satria feno sakatsakana sy fanampy ary izany indrindra no mahatonga azy ireo maniry ny hanohy ity dia ity. Nambarin'ity astronaute ity hatrany fatraka efa lehibe sy fitsapana mafy ity iraka ity ka samy niezaka nanao zavatra tsara andrehetra ho rehare. Mahery ny 200 andro no lanin'ny ekipan'ny Shenzhou tany nabakabaka ka nanao fivoahana nabakabaka inefatra izy ireo. Nitarika fandefasana sy famindrana entana avy tamin'ny alalan'ny sambo nakany amin'ny toby, nametraka fitaovana fiarovana amin'ny potokofakofaka sy rafitra fanohanana teknika ivelany ary nikarakara andiana fikarohana ara-tsiansa sy teknôlôjia. Ity midino ho heverina ho fijanonana lava indrindra nataon'ny ekipan'ny Shenzhou hatramin'izay. Tapitra ny fampalalam-baovao tombo-kilasy tombovavy mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray veloma tompoko.